Zay ny amin'ny tontolon'ny finoana iny nahitam-bokany kosa no an'ny mpanjifa ny fiaraha-miasan'izy teo amin'ny trano-piantohana Alliance Madagasikara niaraka tamin'ny Airtel Madagasikara tao anatin'ny tetika asa fiantohana izay efa natomboka tany amin'ny taona 2024 tany. Ny anatam-panao gazety moa ny Talery Tonta napafantatra ny zava-misy. Mpanjifa Airtel fito alina no efa nisoratra anarany nampiasa ny fiantohana antoka ka ny 20 tamin'ireo no efa nahazo tombotsoa. Fiaraha-miasan'ny trano-piantohana Alliance Madagasikara sy ny Airtel Madagasikara izay efa nanomboka ny taona 2024 no nahafahan'ny Tonta nanome fahafahan'ny mpanjifa azy ireo. Rehetra tany tamin'ny janvier 2016 rehefa avoaka tany avy dia narahako ny procédure le zavatra nitenen'ny Airtel tamin'ny message dia nateriko tany amin'ny Airtel Akorondrano. Dia tsy mandrela fa vetivety dia azo ny fanampiana tamin'izay indray ny 50 000 ariary ny fanampiana. Ireo ratra na voina mpiseho andavanandro indrindra ny eo an-tokantrano izay tsy raisin'ireo fiantohana nahazatra no iantohan'ny fiantohana antoka. Isan'ny zava-baovao ihany koa ny fahafatesana izay andraisana tambiny. Ny zava-baovao ny tongotra vaovao 2.0 moa nilazana azy teo dia noraisina ihany koa zany ho isan'ny tranga izay azo iantohana raha miteraka loza na fahafatesana na voina na dia teny français invalidité. Ireo loza-trano amin'ny fiainana andavanandro ao tokantrano. Misy ny raha razy ataontsika ao an-trano ny fidirana amin'ilay tongotra maimaimpona ihany. Rehefa vita ny fisoratana anarana ahazo fanamafisana amin'ny raha maisamaisa ilay fanjifansoratra anarana maimaimpona averika ihany ary ho asaina anatona ny shop Airtel izay akaiky azy be ny shop Airtel eraky Madagasikara ameny ny tonta taratasy mahakasika ny mombamomba azy. Tsotra ny fandraisana anjara amin'ny tolotra fiantohana antoka ity manindry ny étoile 233 dièse dia manaraka ny toromarika avy eo mandany fahana 530 ariary isam-bolana ny mpanjifa iray dia efa afaka misitraka ny tombotsoa avy amin'ny fiantohana antoka. Tanjona hoe Andriamato Philippe Le Breton tale an'ny Alliance Madagasikara sy Andriamato Meksan Bekangbata le général ny Airtel ny anome fahafahampo hatrany ny mpanjifa.